miarabantsika isa-tokantrano amin'izao aliny alady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay 2024 izao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao iresantsika ny vaovao misongadina tamin'ity herinandro ity ao ihany koa ny toetra raha-pirenena izay anisany voaboasantsika koa ao anatin'izany izay indrindra no nanasana tamin'ity androany ity an'Andriamatoa ny professeur Jean-Claude Razaranaina tale général ny sambana raha misahana ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny fampiororonana ny samifina miarabanao Andriamatoa tale général dia misaotra anao avy hatrany nanaiky ny vahinay tamin'ity androany ity. Miarabanao Marc, miarabanareo mpiara-miasa rehetra eto amin'ny MATV fa elaela moa zay tsy nivahinianana teto aminareo zay dia manolotra ny fisaorana sy fankasitrahana amin'ny nanasanareo ny tenanay ary dia manolotra koa ny arahaba ho an'ny vahoaka fa indrindraindrindra ny mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny MATV. Ya eny ary rehefa miresaka an'izay hoe samifina zay tsika dia avy hatrany dia hoe resaka ady amin'ny famotsim-bola tamin'ity indray mitoraka ity vao tselatsela roa herinandro zay nisy ilay toko hoe texte vaovao lalàna vaovao nampidirana ny resaka ady amin'ny famotsim-bola ao anatin'ny samifina tataky ny ahoana marina moa zay hoe andraikitrareo ao anatin'ny samifina amin'izay hoe anatin'izay hoe ady amin'ny fampiororana zay na ny terrorisme. Misaotranao amin'ny fanontaniana fa zava-dehibe tokoa zay ary tsara angamba ny avatara ny vahoaka ny hoe ny samifina zany dia miandraikitra ihany koa manomboka izao ny atao hoe ady amin'ny famatsim-bola ny fampiororona na antsoina amin'ny teny frantsay hoe financement du terrorisme. Manampy zany ny andraikitra efa nahazatra teo aloha dia ny famotsim-bola na ny blanchiment. Eo zany ilana fitandremana tsara le izy amin'ny fanonona azy ny anankiray famotsim-bola, ny anankiray famatsiam-bola, ny fampiororona. Izy io zany dia niainga tamin'ny fanapahan-kevitra zay niraisy atao hoe conseil de sécurité eo anivon'ny firenena mikambana dia nisy ny fanapahan-kevitra 370 sy 990 zay nanomezana andraikitra zany ny firenena tsirairay avy mba hiady amin'ny fampiororona na ny terrorisme ka nanomboka tany amin'ny taona 2010 zany nampisy an'izay lazaina amin'ny teny frantsay hoe résolution zay dia ny firenena membre rehetrarehetra ao anatin'ny mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny firenena mikambana zany dia tsy maintsy nampiatra an'izay zavatra zay ao anatin'ny lalàna eo anivon'ny firenena tsirairay avy. Efa tany amin'ny taona 2010 sika no nanomboka namolavolana io lalàna hiadiana amin'ny fampiororona io sy ny hoe ny fandikan-dalàna mandika firenena nataony vondrona voaomana na hoe criminalité transnationale organisée. Manahirana ihany io fitenenana transnationale io satria indraindray afangaron'ny olona amin'ny hoe criminalité internationale fa tsy criminalité internationale izy satria tsy ny firenena no manao an'ilay eloko fa misy vondron'olona efa voaomana zany no manao eloka dia miampita firenena le izy dia zay ny antsoina azy hoe criminalité transnationale organisée. Tafiditra ao anatin'izany zany ny famotsim-bola, ny fampiororona satria mazana izy ireny mihoatra n'ilay firenena nanaovana azy ny vokany na ny fanatanterahana azy ihany koa. Ka nandritra ny tetezamity iny zany tsy nety tafavoaka mihitsy ny ilay lalàna satria tsy nanaiky ny fitondrana tamin'izay fotoana izay no hoe aleo ny rafitra ara-dalàna dia ny antenimeram-pirenena voafidy zany no ifidy an'io lalàna io mba ampitombona tsara an'ilay lalàna ananany an'ilay lanja iraisam-pirenena. Dia tamin'ny volana jolay tamin'ny taona 2014 zany voalany ilay lalàna hiadiana amin'ny fampiororona sy ilay eloka miampita firenena voaomana ary rehefa lany moa zany io lalàna io teny anivony fireny antenimeram-pirenena dia mitondra ny laharana 2014 aotraotra 5 ilay lalàna
dia ao anatin'ilay lalàna zany a misy ampahany mahakasika ny atao hoe famatsim-bola ny fampiororona zay ny fanarahany zao tontolo zao zany a fa apetraka ho andraikitry ny sampandraharaha iadina ny famitsim-bola na ny service de renseignement financier ny firenena rehetrarehetra ny service de renseignement financier rehetrarehetra manerana zao tontolo zao zany a dia manana andraikitra amin'izy io ka izay andraikitra zay a dia niainga tamin'ny ilay ataotsika hoe ilay fototra nametrahana ny rafitra iadina amin'ny famitsim-bola na ny atao hoe norme de référence zay mitondra ny anarana hoe recommandation de Gafi. Io tsy fifanarahana iraisam-pirenena izy io fa karazana torohevitra na toromarika navoaka ny Gafi. Gafi mantsy zany de hoe groupe d'action financière internationale zay natsanga ny OCDE, organisation pour la coopération pour le développement économique, dia zareo firenena matanjaka moa ny ao anatin'io de voatery zany ny firenena rehetra manaraka an'izy io satria nakatoavy ny firenena mikambana ilay recommandation de Gafi. Ka de miditra ao anatin'ny andraikitry ny samifinina zany a nanomboka tamin'io lalàna 420 aotraotra 5 io a ny ady atao amin'ny fitiliana ny mety ho famatsiam-bola ny fampiororona ka nivoaka zany le didim-panjakana vao tsy elakory zay dia teo moa somary sahotaka ihany le olona satria rehefa nivoaka ny fampahalalam-baovao teny anivo ny tambazotra indrindraindrindra fa raha koa moa zany sendra tany velany nahita n'ilay izy a dia to ohatra nisy fikoropahana ny hoe nifoanana ny samifinina tsy zay zany le izy fa nisy disokely ny fomba fandrindrana ny filazana n'le vaovao fa ilay didim-panjakana teo aloha mitondra ny laharana 710 tamin'ny 4 jona 7 no nifoanana zany de nisoloina didim-panjakana vaovao zay mametraka ny rafitra vaovao ny samifinina zay natao mba hifanaraka amin'ny fomba fandrafetana ny lamina ara-pitantanandraha raha-panjakana eto amintsika ary indrindraindrindra moa zany nampidirana an'io andraikitra mahakasika ny fanenjehana ny famatsiam-bola ny fampiororona io satria rehefa misy lalàna lany eny anivony anteny meram-pirenena mantsy de tsy maintsy asiana zany ny didim-panjakana fampiarana mba ahafahana manatanteraka azy. Eny ary mazava kely angaman'izay andriamatota rejenirany fa tiako idirana ihany ty resaka hoe famatsim-bola ny fampiororona ty rehefa mijery an'ireny fanadiadiana ny ivelany reny dia ataoko hoe misy karazana tambajotra lehibe ary mety tsy ho fantatsika vahoaka akory ary hoe ay ve le fanaovana nyty asa anankiray ty de mamatsy vola nyle fampiorona ary amina firenena anankiray raha tsy teny fotsiny araky ny fanadiadiana hita zany tamina fahita lavitra vahiny anankiray dia misy ireny hoe ataoko hoe manao an'ireny import export reny kanefa dia misy tambajotra mampiasa an'ireny de lasa any amin'ny famatsim-bola ny fampiorona zany hoe eto Madagasikara ve mety ho tratran'izay karazana tambajotra zay tsy azo lavina satria io moa tsisy olona afaka hiteniny hoe mety tsy ho tratrany zany asa fampiororona zany raha hitatsika zao vao tsy elakory zay tany Tunisia de olona zay miala sasatra milamina fotsiny zao eny amoron-dranomasina no avy hatrany de rarafana amin'ny fitifirana mahery vaika de samy nahita ny vokadratsy ny zavatra iny tsika rehetra teto Madagasikara ka tsika zany tsy afaka olon'olona ny hoe mety tsy ho tratran'zany fa tsy maintsy apetraka foana ny fahamalinana fa naizanina tsy zany mba tiako ihany marika ny miresaka tsotsotra mba ho fantatry ny vahoaka malagasy ny hoe inona marina moa ny atao hoe fampiororona satria mety misy ihany ny fandraisana mifangaro na mety diso mihitsy ara apetraky ny tsirairay zany mahakasika an'izy io voalohany indrindra aloha ny nahatonga ny service de renseignement financier toy ny samifinina niditra tao anatiny io de vokatry lay fampiororona ny tranga tany New York ny Amerika tamin'ny volana septembre ray sy roa arivo rehefa nanao fanadiadiana zany ny polisy amerikana ny FBI miaraka amin'ny CIA
dia nahita hoe vola teo amin'ny 10 $, no nentina nanomanana ny famotehana ny trano ngezabe anankiroa tao États-Unis sy ny fanafiana ny Brown ny fierovana tany atoerana. Ka rehefa nahitan'izay zany zareo dia hoe satria ny andraikitry reny service de renseignement financier reny zareo moa manana ny atao hoe FinCEN, dia tany amin'ny ny andraikitry ny service de renseignement financier zany dia le hoe manaraka ny firindra ny fandehanany vola anankiray, ataontsika amin'ny teny frantsay hoe manao traçabilité des flux monétaires. Ka rehefa nijerena zany lay izy iny dia niparitaka tamina banky maromaro eran'izao tontolo zao a, zay vao nifanonjo tamin'ny toerana anankiray lay vola noentina namatsinana iny zavatra iny. Dia teo zany natapa-kevitra ny gafiny hoe aleo ampidirina ao anatin'ny fahefan'ny sampandraharaha miady amin'ny famotsim-bola koa ny ady atao amin'ny famatsiam-bola ny fampiororona. Ka iny fampiororona zany a dia tiako ny manamarika mialoha fa tsy mbola misy zany hatram'izao famaritana araky ny lalàna iraisam-pirenena, tsy mbola misy io. Zany hoe tsy mbola misy zany convention internationale zay manome, ataoko amin'ny teny frantsay mba azahoan'ny sasany azy définition ny atao hoe terrorisme. Zay ny zavatra mbola manahirana amin'izao fotoana zao. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra ihany satria misy zany a ireo zay manatanteraka ny fampiororona dia milaza ny hoe io dia fomba anankiray a anambaranay a ny fitakinany zonay. Ary zay le manahirana ao anatin'le izy tsy atongavana amin'ny famaritana satria ao anatin'ny statut ny firenena mikambana dia mametraka tsara ny hoe tout peuple a le droit à l'autodétermination. Zany hoe afaka zany ny vahoaka tsirairay avy isam-pirenena mamaritra sy manambara ny zony hanana n'izany hoe fizakantena zany. Ka everan'ny sasany zany ny hoe ny fomba fanaovana fampiororona dia fomba ray a oenty miady itakina zoa, itakina fizakantena na fahaleovatena. Misy koa ny mihevitra ny hoe io zany dia fanaovana ady masina, ary dia zay le mahatonga ny fitenenana enontsika amin'ny filazam-baovao matetika hoe jihad islamiste. Za moa sy dia mahay loatra ny fomba fivavahana slamo ka dia tsy afaka ny resaka loatra an'iny, fa amin'izareo zany dia hoe ny fanaovana jihad zay adikatsika eto Madagasikara ny hoe ady masina slamo. Dia hitanao amin'izay zany fa manahirana ny tadiavana n'ilay marimaritra iraisana, ary ny tandrefana indrindraindrindra zay anisan'ny tena hoe voadona matetika amin'ny oraraha io dia mametraka sotro zao ny hoe ny asa fampirorona dia asa fandikan-dalàna toy ny asa fandikan-dalàna rehetra. Ka ho an'ny lalàna amerikana angamba no ataoko hoe mitondra famaritana somary entitra kokoa amina resaka fampiororona maneran-tany, dia ny an'zareo zany dia napetrany tsara ny hoe ny fampiororona, ny asa fampiororona ozy izy a dia asa natao anaovana etraketraka ka misy endrika politika hanerena ny mpitondra na manam-pahefana hanao na tsy hanao zavatra anankiray, ka ao anatin'ny olona zay tsy ao anatin'ny sehatrady no anatanterahana an'izany asa fampiororona na famitehan-javatra zany. Dia raintsika amin'izay zany a misy fepetra anakiefatra zany apetraka ilay famaritany lalàna amerikana. Raha tsongaiko ao anatin'izay zany dia hoe ao aloha zany ny hoe endrika politika, zay voalohany. Faharoa dia misy zany lay tena hoe etraketraka atao ao anatin'lay zavatra. Fahatelo dia hoe ao anatin'ny sehatra tsy ao anatin'ny folo alin-da miady, ary fahaefatra dia fanerena ny manam-pahefana anao na tsy hanao zavatra anankiray. Iny zany lay hoe pression ozy tsika amin'ny teny frantsay. Zay fepetra anakiefatra zay zany ny zavatra tena apetraka ilay famaritana momba ny fampiororona raha miainga amin'io lalàna amerikana io tsika. Ary mbola misy koa zany amin'ny maha hoe
criminalité transnationale organisé azy dia miampita firenena lay izy zany hoe ilay vondrona manatanteraka azy zany raha jerentsika ao anatin'ny lalàna zay napetraka eto amintsika io dia tsy vondrona tongatonga ho azy hoe miforona ho azy tampotampoka ao fa vondrona efa tsara omana lay izy zany hoe groupe organisé avec préméditation zay zany ny fomba fiteny azy moa am'teny frantsay ndraindray moa manahirana am'ty resaka lalàny ity a mbola oatra moramora ny azahoan'ny olona azy am'teny frantsay satria ny tsika eto tsy dena mbola manana fandikana am'teny gasy hatram'izao de somary sahirakirana de apiko teny frantsay ihany zany ny fanazavana mba mora azahoany tsirairay a an'ilay izy zany hoe ilay eloka mandika firenena voaomana zany a de vondron'olona efa voaomana ela roa taona farafahakeliny a ny omanany anao asa fampiororona zay zany ny voalaza ao anatin'ilay hoe criminalité transnationale organisé ka raha mijery zany ndraytsika zany ny lalàna malagasy ao amin'ny andinin'ny voalohany dia noraisina fotsiny zany le izy a manao jery todika amin'ny lalàna iraisam-pirenena zay mihitsy zany ny voalaza ao ny hoe on attend par acte terroriste tout acte violent qui se réfère à la définition donnée par les conventions internationales zava-misy anefa de mbola tsy misy ny fifanarahany iraisam-pirenena ahafahantsika zany mijery ny hoe izy ary zany lay fifanarahany iraisam-pirenena hoentsika hijerena ny ho famaritana ny atao hoe fampiororona Ianao rerika sisa tsy manana télé eo e manana télé tsika manana canal dia mitovy ny tsy manana ihany zany ianao hitan'la le baolina maty voalohany iny a sady bola misy maty tsara kosa e za jerisirika La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. ya zany hoe mbola somary mbola manjavozavo ihany mbola tsy de manana an'izay hoe famaritana mazava momba n'io resaka fampiororona io zany tsika raha ny eto Madagasikara eny hatrany amin'ny eran'izao tontolo zao fa samy manana ny azy zany raha azoko tsara zay fanazavanao zay Andriamatoa le général fa tamin'ity herinandro ity ihany koa anao dia nampivory an'ireo hoe mpisehatra eto amin'ny firenena izay hoe mety hanana ataoko hoe fifandraisana aminareo ao amin'ny samifine tao moa ireo ataoko hoe départementa betsabetsaka izay niarahanao mivory a tatsy amin'ny hôtel Ibis Akorondrano tiako antanina am'izay hoe efa mivonina ve tsika eto Madagasikara ao anatin'izay ary aiza ho aiza ny toerana misy a Madagasikara raha tsy teny raha afa-tsy ny hoe ady amin'ny fampiorororona sy ilay hoe ady amin'ny famotsim-bola eto moa alohany amaliko ny fanontanianao marika de tiako ihany manampy kely angamba mikasika an'ilay fampiororona teo fa ilay izy zany de tsy maintsy misy adiniko kely matsy zany lazan'ilay izy ny hoe ao zany lay hoe vondrona olona voaomana miainga avy any amina firenen-kafa mihitsy zany a no tena tiana ambara ao anatin'ilay izy ka izay zany mba tsara ho fantatry ny olona mba ahafahantsika zany manavaka amin'ny eloka anankiray voalazan'ny lalàna ao anatin'ny droit commun de ny hoe atteinte à la sécurité de l'État na mety koa ifangaro amin'ny atao hoe voie de fait zany zany lalàna efa misy daholo eto amintsika satria matetika manko tsika vao maheno hoe nisy an'izao tary de hoe terrorisme zany fampiororona zany fa misy zany reo fepetra reo a anankidimy izy zany raha miampy an'izay lafin'izay a de ny lafiny ara-politika ny lafiny fanerena ny manam-pahefana anao zavatra na tsy anao ny famelezana an'ireo vondrona olona zay tsy ao anatiny sehatrady ny fisinina fikambanana mpampiororono zay mivoaka mihitsy ny firenena hitrangan'ilay loza ary indrindrindrindra moa zany a de ny fanatanterahana an'le izy a mifanaovana etraketraka
raha hiditra am'ilay fanontanianao teo a zay sorako anao indrindra dia nisy tokoa moa zany ny famorinay ny reo mpiantsehatra ao anatin'ny ady atao amin'ny famotsim-bola ary eto zany dia mbola te anatytrantitra ihany ny tenako hoe ty ady atao amin'ny famotsim-bola tya dia tsy anjara ny samy finina samyrery marina fa ny samy finina zany a no eo afovoan'lay rafitra manetsiketsika manolo-kevitra mampanao fiofanana ary mampatsiaha ny zavatra rehetrarehetra zay tokony atao ny zavatra atao ao anatin'ny ady atao amin'ny famotsim-bola masy dia ny tena marina dia tena hoe fierovana mba tsy hitrangan'ilay famotsim-bola ka ny lalàna iraisam-pirenena zany dia nametraka ny hoe misy zany reo sehatrasa zay mazana sehatrasa tsy miakina amin'ny fanjakana ka ireo sehatrasa reo dia atahorana na ihina hitrangana famotsim-bola any amin'zareo dia napetraka zany a ilay tetikadiny hoe tetikady mifahatra amin'ny zavatra mampiaya dia ataoko tsotsotra amin'ny teny frantsay hoe approche basée sur les risques zay zany ny paikady hoentina hitondrana ny ady atao amin'ny famotsim-bola eran'izao tontolo zao approche basée sur les risques na hoe tetikady mifahatra amin'ny fiaiainy dia ireto orinasa zay atahorana mety andalovana na mety manao mihitsy ary an'lay fampiororoana lay famotsim-bola dia misy andraikitra napetraky ny lalàna aminy dia zao nyvoalaza ny andinin'ny fahatelo ao anatin'ny lalàna 4 hoe tous les établissements qui conseillent qui contrôlent et qui réalisent des opérations entraînant des mouvements de capitaux doivent mettre en place un système de vigilance et par conséquent transmettre un signalement auprès du service de renseignement financier io zany dia hitoviazana eran'izao tontolo zao hoe ireo sampanasa zay manolo-tsaina na manara-maso na mikirakira zavatra miteraka fivezivezena vola dia tokony mametraka rafitra mitily zavatra mampiahiahy ary rehefa mahita an'izany dia mandefa ny atao hoe fanambarana zavatra mampiahiahy makany amin'ny service de renseignement financier dia ny samy finina zany ny atsika eto Madagasikara dia io zany no avoizana amin'ny teny mahazatra amin'izao fotoan'izao hoe DOS déclaration d'opération suspecte miainga amin'iny zany ny samy finina rehefa mahazo an'iny avy amin'ireo sampanasa reo na avy any amin'ny sampanasa mpanjakana indrindrindrindra fa ny fitsarana ny manam-pahefana ara-pitsarana na ny manam-pahefana momba ny fitandronan'ny filaminana eo zahay no manokatra ny fanadiadiana sy ny fandalinana samihafa dikan'izany satria ny atsika eto ny sampanasa iadiana amin'ny famotsim-bola io dia miendrika ara-pitantanana zany hoe deux types administratifs fa ny fiteny azy amin'ny teny frantsay dikan'izany tsy manana zany zahay a ny fahefana ara-pitsarana na ilay fantatsika amin'ny fomba fitenenana hoe officier de police judiciaire OPJ noho izany a tsy afaka mihitsy zany ny samy finina avy hatrany dia hiditra amin'ny naim-pony amina toe-javatra anankiray zany hoe tsy mahazo manao amin'ny teny frantsay ny atao hoe autosaisine fa tsy maintsy miainga amin'ity fanambarana zavatra mampiahy atya zay vao mihetsika manao ny fandalinana ary eo zay tsy manavaka an'izan'izy raha zay olona azahoanay a fanambarana na avy aizy io na avy aizy dia anaovana fanadiadiana daholo dia ao anatin'io zany zahay no miara-miasa amina sehatrasa mpanjakana maromaro tany saiko eto zany ny polisy pirenena gendarmerie pirenena ny CIS ny CIC koa moa miara-miasa aminay amin'ireo tetikady samihafa ny manam-pahefana ara-faditseranana ny doaniny zany ny manam-pahefana ara-ketra ny zareo ao amin'ny fanomezana ny laharan'ny fiarakodia ny zareo any amin'ny manam-pahefana araky ny ala zareo manam-pahefana mahakasika ny arena kibony tany zareo manam-pahefana mahakasika ny fanana tany
zareo any amin'ny antotanisa sy ny sisa zany miara-miasa aminay daholo mba akahnay zany a ny atota mbaovao mety ilainay oentina manao fandalinana zany hoe anaovana nylay renseignement eto sesasetsa tsy aritra fotsiny ilazako ho an'ny mpianatra indrindraindrindra fa ny renseignement de tsy ny hoe fanangonam-baovao no atao hoe renseignement fa ny renseignement dia ny fikirakirana sy ny fandalinana ary fanadiadina ny vaovao mba hiteraka vokatra anankiray hatolotra ny olona manam-pahefana mpandray fanapaha-kevitra zay ny atao hoe renseignement fa tsy mety ny tenenana hoe za de manana renseignement fa nahitanyzao tarisy tary mbola tsy renseignement iny tompokoa fa rehefa vita zany ny fandalinana efa misy zany a teknika hoentina mandalina sy manadiady mahakasika an'ireny vaovao reny a mba ho tonga azy mba hahatonga azy ny hoe vokatry ny renseignement izy tia zay vo ao atolotra ny manam-pahefana hoentin'ilay manam-pahefana mandray fanapaha-kevitra ka ny manam-pahefana mandray ny vokatry ny renseignement ataonay voalohany indrindra voalazany lalàna de ny manam-pahefana ara-pitsarana io moa mbola mirambara tonga maromaro koa ny manam-pahefana ara-pitsarana de ao fatatsika ny fampanoavana zay vo mandeha makany amin'ny mpitsara-pamoakadidy de ny fampanoavana miara-miasa am'ireo polisy nasional na gendarmerie pirenena ampanaovina ny atao hoe fanadiadina ara-pitsarana na ny enquête judiciaire ka ilay zavatra alefanay zany de tatitra no makany amin'ny fitsarana tatitra fa tsy procès verbal satria zahay tsy opg zay no mampiavaka azy fa saingy io tatitra io zany de mamatotra ny fampanoavana satria nisy tondrozotra navoaka ny ministry ny fitsarana tamy taona roambifolo sy roarivo mametraka ny atao hoe politika mpitsarana mahakasika ny ady atao amin'ny famotsim-bola de ao izy zany mametraka ny hoe tsy raha vo mahavoaray ny tatitra avy amin'ny samifinina ny fampanoavana de tsy maintsy manokatra fanadiadina ara-pitsarana ho an'ireo reny voaparitany anakenina eto madagasikara moa de efa nisokafana ny atao hoe chaîne pénale dia ny chaîne pénale no mandray ny tatitra avy aty aminay toy ny any bianko fa ho an'ireo sampampitsarana hafa zany dia ny fampanoavana mivantana no mandray ny tatitra avy aty aminay satria arakarak'ilay manam-pahefana zay tompona andraikitra tokony hitsara sy anadiady an'ilay raharaha no andefasana an'ilay izy zany hoe na io a mahakasika ny toeram-ponena n'ilay olona hoenjehana na io mahakasika ny toerana nitrangan'ilay asa famotsim-bola na io a mahakasika ny vokatra nitranga tam'ilay eloka no isafidianana ny fitsarana zay tokony hanana fahefana am'ilay raharaha zay zany lay izy ka hitatsika am'izay akoatra n'ireo manam-pahefana ara-pitsarana dia misy koa zany reo manam-pahefana hafa toloranay ny tatitra avy ety aminay ohatra satria mantsy ny famotsim-bola dia miankina amina eloka anankiray hafa eo alohany zay lay atao hoe eloka fototra io eloka fototra io no miteraka n'ilay vola maloto na lay arena maloto dia raha tantika eloka momba ny etra no eloka fototra dia ny manam-pahefana araketra ihany ny autorité fiscale no manana ny fahefana afaka hanao fitoriana eny anivon'ny fampanoavana torak'izay koa ny amin'ny eloka mahakasika ny faditseranana de ny manam-pahefana ara-paditseranana ihany no manana ny fahefana hitory raha misy olona manao eloka momba ny faditseranana mitovy tsisy valaka am'izany ny eloka momba ny ala ny eloka momba ny arena kibony-tany dikan'izany a tsy maintsy omenay dika mitovy am'ilay tatitra nataonay any amin'ny fampanoavana ary zareo mba hijerevany hoe inona ny eloka nataon'ilay olona mahakasika ny etra na mahakasika ny faditseranana na mahakasika ny arena kibony-tany de anjarany zareo ny mijeriny hoe zao ny totaly ny vola tsy nalony ty olona ty teo anivo ny fanjakana ny amin'iny toe zavatra anankiray ary tsy vitan'izay fa mampandoa ny sazy na lay mahazatra atsika hoe lamandy
ka navita ara ny fifanarahana satria zareo mazana manao fifanarahana amin'ny ololenjehany zay le atao hoe procédure de transaction de mety rava avy hatrany lay eliko afototra fa izay akory tsy midikany hoe rava lay eliko momban'ny famitsim-bola fa mitohy foana zany ny fanenjehana an'le olona momba ny famitsim-bola dia mety misy eloka fahatelo koa fanasazina fahatelo zany azo an'le olona am'izay fotoan'zay ka eto zany dia anaovana antsoavy tsika vahoaka malagasy fa indrindra tsika mpandraharaha satria matetika dia matetika ny ahitana eloka momban'ny lafi ny araketra misy zany ny sazy ampanaovin'ny manam-pahefana araketra ohatra mahakasika an'ilay vola tsy nalon'lay olona arahana tatao ketra iny sazy amboniny ary raha mbola mito lay fanenjehana momban'ny famitsim-bola de zay arena azonao tao anatin'iny vokatra ny famitsim-bola iny a de ho gazan'ny fitsarana avokoa satria zay zany midingana farany arahana am'ty ady atao amin'ny famitsim-bola tya de ny fanagiazana an'lay everina fa vokatra maloto noentina nofitsiny ka mila mitandrana zany tsika am'izany fotaon'zay ary indrindrindrindra zany ny zavatra mpapatsevy kokoa nreo mpitantana orinasa be dia be zany ny zavatra tsy aritra tatoato a lay antsona hoe infraction d'abus de biens sociaux inona moa ny dikan'zany hoe io ianao zany mitantana orinasa anankiray de tsy miandry ary amin'ny fiafarany ny tao mpitantanana zay vao mizara n'lay tombobarotra ao anatin'lay orinasa fa eny atsefatsefany eny de fa maka le olona zay le hoe détournement de biens sociaux na ianao rery ara ny tompon'lay orinasa fa tsisy mpiombonaatoka hafa zany hoe tsisy associé hafa tsy azo atao zany voararany lalàna fa miandry any amin'ny farany tao mpitantanana de any mipetraka tsara ny hoe io ny tombom-barotra de ianao mamaritra hoe ity zany lay atokana ho raisiko fa zany tompom-bola iny lay atsona hoe dividende ka mila mitandrina zany ao anatin'zay satria ny zavatra hita matetika zany a mitantana orinasa reo olona tsy miditra ny anatin'ny compteny orinasa ny fidiram-bola azon'lay orinasa fa ampidirina ny anatin'ny compten'lay tompon'lay orinasa de tratra n'lay atao hoe abus de biens sociaux lay olona am'izay fotoan'zay a ka mila mitandrina fatratra fa tsy fanao zany zavatra zany a fa voararany lalàna satria vokatra zay zavatra zay de lasa osoka zany a ilay compte mpitantanana ary amin'ny farany ary lay atao hoe état financier satria ny akamaron'ny vola miditra tsy hitao anatin'lay fitantanam-bola fa lasa miditra ary amin'ny compte manokan'lay olona osoka be vava zay ka raha iverina somary lava loatra izy zavatra iny fa raha iverina zany am'lay fanotaninao marika de tsotra ihany lay izy ity resaka rafitra iadina amin'ny famitsim-bola ty zany a de zavatra iainany era-tany de io zany tafiditra ao anatin'ny fomba fiteny araky ny lalàna ny hoe modus vivendi modus operandi hoe fa io zany ny fomba fiainana sy fomba fanao arahana era-tany ka na isika raha manana ny fizakan-tenatsika la souveraineté de aoka ho tadiditsika tsirairay avy fa miaina koa tsika zany ao anatin'lay fiombonam-be iraisam-pirenena iny zany lay fiarahamonina angeza be ka tsika ve afaka hitokamonina fotsiny eto anivon'ny ranomasobe iny ihanina eto ny vokatra ilaina mbola tsy ampiny eto amitsika ny teknôlôzia mbola tsy voafehtsika daholo voatery zany tsika tsy maintsy mbola miara-miaina amin'ny fiombonam-be iraisam-pirenena ny fiombonam-be iraisam-pirenena nefa zany de manana koa ny lamina iraisany zao tontolo zao io lay hoe ordre international ka tafiditra ao anatiny ordre financier international zany a ny rafitra iadina ny famitsim-bola sy ny famatsim-bola ny fampiororona ka ny fomba fiasa ao anatiny zany de tsy maintsy tombanana ny firenena rehetrarehetra zay ao anatin'ny fiombonam-be iraisam-pirenena io tombana io zany de efa tafiditra ihany koa ao anatin'ny modus vivendi modus operandi hoe ny fomba fiainana sy ny fomba fanao a maneran-tany ka dia isika iverina ao anatin'ny antsona hoe groupe egmont satria nahantona mantsy tsika teo a noho ny
tsy mbola fahalaniny lay lalàna iadina amin'ny fampirorona dia zao zany tsika manomboka miverina dia isy zany ny fanombanana anaovana ataony groupe egmont amin'ity taonytya mety eo amin'ny volana septambra eo na volana oktobra eo zany nitrangana zay mitombana zany dia fijerenany hoe miatra ave ilay fifanarahana iraisam-pirenena zay nakatoavitsika ka hitataratra eto amin'ny firenentsika zany hoe misy zany lay lalàna io zany efa vita io tombana ny lalàna io satria efa nalefa tany am'zareo fa zao ndray zany de ny hoe manao ahoana ny tena fampiarana azy manao ahoana lay rafitra ave mahomby misy vokatra zany ny zavatra ho tombana ny zareoa amin'ny fahatongavany eto Madagasikara. Ny tombana faharoa dia ho tanterahany antsona hoe SAMLAG, Eastern and Southern of Africa Anti-Money Laundering Group, na antsona amin'ny teny frantsay hoe Groupe Anti-Blanchiment de l'Afrique Orientale et Australe. Any Tanzanie zany misy ny foiben'izy io. Tsika zany dia niditra mpikambana ao anatin'io koa. Io ndray zany ny gouvernement tany membre dia andriamatoa ministry ny vola sy ny fitantanam-bola no misolo tena ny gouvernementa membre ao anatin'izy io satria io no rafitra mamaritra ny atao hoe tetikady hoentina miady amin'ny famotsim-bola sy ny fampiororona fa ny groupe egmont io zany lay fikambanana mpanatanteraka zany hoe le groupe opérationnel manao an'le tena ady zany ka andefa koa zany zareo firenena anakiraya na anakiroa na hotelo ara anao tombana ny Madagasikara natao farany zany tamin'ny volana jona teo tamin'ny volana mai teo dia ny firenena Ethiopiana ho tapahana amin'ny fivoriany groupe amin'ny volana aogostra io any Johannesburg zany ny daty zay anaovana tombana ny Madagasikara mety ho amin'ny heritaona angamba no anatanterahana an'io dia io ndray zany no antsona hoe évaluation par paire zany hoe reo namana zany no tonga manao ny tombana dia ny tombana fahatelo dia zay ho tanterahany banque iraisam-pirenena sy ny FMI na ny Fonds monétaire international io ndray zany dia tena tombana ngeza be hijerevany zareo mihitsy ny hoe manao ahoana ny tena fomba fitantanana na hoe ny gouvernance financière fitantanam-bola eto amitsika ary tafiditra ao anatin'izany zany ny rafitra fanaraha-maso andreo vola mety maloto na ny hoe ny vola azo tamin'ny fandikan-dalàna mbola tsy voafaritra ny daty amin'izy io fa efa nandalo tao aminay zany ny solotena ny banque mondiale nyresadresaka mahakasika ny fomba fanatanterahana ny tombana io ka mba tsy atampoka atsika satria miankina amin'ny aim-pirenena io tombana io satria isy zany ny noty mazava ho azy avoaka ny zareo ho an'ilay firenena dia ho hitatsika amin'izany fa raha ratsy ny naoty dia misy fiatraikany amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy vola eran-tany zany zavatra zany ny karazana naoty moa zany tsy dia haiko loatra moa ny naoty omeny zareo ao fa ny zava-misy fahita zany rehefa tena ratsy de ratsy ny sehatra misy an'ilay firenena dia ampidiriny zareo ao anatin'ny atao hoe listra mainty le tena tsisy mihitsy zany le irika ilazana ny hoe mampiatra n'lay lalàna lay firenena ny listra faharoa dia ny atao hoe listra volombatolalaka na hoe lista grise zany hoe misy zany lay fampiarana fa mbola misy lesoka any antsefatsefany any ary io lesoka io mbola mampatahotra hoe mety hidirany na vola maloto lay firenena ary ny listra fahatelo dia ny hoe listre ny volombatolalaka matroka na hoe liste grise claire mba efa azoazo zany lay raharaha am'izay fotoana zay ka raha tafiditra anatin'ny listra reo anao dia sarotra be ny alana avy ao zay le tena manahirana ka ilaina zany ny anaovana tombana satria ireny zany ahafahantsika mijery ny hoe inona ny zavatra mbola tsy mety eto amitsika tokony arenina tokony ho atsaraina satria matoy ny fiombonam-be iraisam-pirenena mametraka nyity rafitra ity marina nge fa misy mampimenimenina le izy fa tanjona dia ny hoe mba ho ao anatin'ny fanarahan-dalàna daholo ny olona ka ny tanjona ao anatin'io fanarahan-dalàna io dia isiny ny fampandrosoana n'lay firenena
tsy soniky ny taridranao kilaila ozy ny fitenenana fa manara-dalàna daholo ny mpandraraha dia mba miditra ny anjara volam-panjakana tokony ho anjara nyfanjakana io le amin'ny fiteniny baiboliny hoe omay ho an'ny kaisara zay an'ny kaisara ka toy izay zany no antony namirinay a andreo mpianjaika mpiantsehatra rehetrarehetra mahakasika an'izy io ao moa zany ny eo anatin'io a reo antsoina hoe sampanasa mikirakira vola na ny institution financière dia misy reo sampanasa tsy mikirakira vola fa voatondro ny lalàna ho tafiditra ao anatin'ity tambazotra ny ady atao ny famitsim-bola tya dia zahay eo amin'ny samy finina miaraka amin'ireo sampandraraha-mpanjakana samihafa ary indrindraindrindra reo manam-pahefana ra-pitsarana zay manatanteraka ny fanamelohana na ny fanasaziana raha misy ny atao hoe tranga mahakasika ny famitsim-bola efa ho ray volana zao professeur no somary nafanafana ny toedra raha-politika nisy reny hoe déchéance nisy ny motion de censure vo aingana teo zany hoe ataoko hoe tetika raigny amany ampiatona ny fahefana mpanatanteraka amin'ny asany anisany mbola teboka mampifanolana ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna ty resaka hoe misy compte na député bloqué zany hoe ngazan'ny fitsarana angambana ny raha ny marimarina kokoa noho ny raha maromaro indrindra hoe amin'ny resaka zay hoe atteinte à la sûreté de l'état zay nareo anatin'ny samifinina ve anisany hoe ataoko hoe natsona tao anatin'zay fanomezana renseignement mombamomba nyity raha politika na fampana tatoato ireny alohany amaliko anao ngamba marika mba te hitondra fanazavana kely a ho an'ny vahoaka mahakasika ny atao hoe paikady oety miady amin'ity vola maloto io zany tsika moa zany lay fifanarahany iraisam-pirenena dia mifangaro amin'ny foto-dalàna ny zareo any amin'ny anglophone lay atsona hoe pays du common law dia tsika moa ny foto-dalàna tsika dia nolovaina tamin'ny atao hoe romano germanique système romano germanique ka raha mijery an'ilay fifanarahany iraisam-pirenena iadina amin'ny famitsim-bola zany tsika dia satria maro anitra ry zareo a dia saika ny paikady heloka miainga avy any am'zareo a no tena miatra be dia be dia misy zany am'izao fotoan'izao le atao hoe procédure in rem zany hoe paikady heloka hoentina maninona moa zany manenjika ny fitaovana hoentina manatanteraka n'ilay heloka izay zany le intuiti ray le izy a zany hoe any amin'ilay fitaovana zany no kapohina mafy a satria mazana nge hitatsika maromaro hatram'izay ohatra hoe ny mpanao varotra tsy ara-dalàna na zava-mahadomelona dia mahazo vola be migadra zareo 5 taona 10 taona tsy raharahana verina avy any izy jerenao fa efa anatina fiarakodia manja be satria ilay vokatra azony tamin'ilay heloka tsy voakasika mihitsy dia nampiarina zany io procédure in rem io a dia manomboka ty amin'ny service de renseignement financier zany a dia efa manomboka miditra zahay zany dia manana fahefana nomeny lalàna ataoko amin'ny teny frantsay daholo lay izy satria mbola sarotra mandika azy amin'ny teny gasy sady mifangaro dia manao zahay ny atao hoe blocage des opérations 2 andro zany ny faharetan'izy io tsy mahazo mihetsika daholo zany a tsy azo kitikitihina zay zavatra bloquevanay a raha ohatra ka mahita zay hoe io zavatra io ahiina ho vokatry ny fandikan-dalàna zay ray miala avy eo aminay io dia avy atrany zay dia mandefa ny atotataratasy any amin'ny fampanoavana dia ny fampanoavana ndray manao ny atao hoe saisie pénale raha tsy andeha any amin'ny fampanoavana zay dia mametraka koa ny lalàna ny hoe manao procédure par voie d'OCRS hoe ordonnance sur requête zany hoe manoratra any amin'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany zay dia mangataka aminy hoe tohizo ilay fanakanana an'ilay compte sy etsika dia 20 andro indray ny faharetan'izay fa io moa zany somary niteraka olana be ho anay io satria le olona zany tapitapoka eo tonga dia mangataka fitsarana maika fitsarana ady maika
de zahay indray ny lasa voantso hoe ny anivon'ny fitsarana hitondra fanazavana mahakasika ny raharaha de ny fanaraka zahay sy ny fampanoavana ny hoe aleo tonga de saisie fotsiny no ataotsika anoizana ny pakateliko dia ny farany zany a raha tonga any amin'ny mpitsara mpamoaka didy lay didy lay atotataratasy dia ka mahita ny mpitsara mpamoaka didiny hoe meloka lay olona fa nanao famitsim-bola tokoa de giazany tanteraka lay vola zay farany zay no atao hoe confiscation zany hoe mizara telo tsara mazava tsara izy zany a blocage saisie confiscation io zany tanjona farany tokony ny afarany ny ady atao amin'ny famitsim-bola akoatra ny mety ho figadrany lay olona eny fa na de tsy eo tsony ary lay olona zay nanao an'lay famitsim-bola de tsy mahafaty ny atao hoe action publique zany hoe ny asa fanenjehana raha famitsim-bola no atao dikan'zany lay arena mihitsy zany ny tena tsy maintsy jerena ao anatin'lay izy iny tsy maintsy banjinina ho enjehana mafy mba ho azo kapidirina ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ary misy fifanarahany iraisam-pirenena koa zany a ny fampidinany le vola ody any am'ilay firenena io mo zany ny fivorina mbola vao natao tany Pretoria vao tamin'ny herinandro lasa iny a de mifampidinika ny hoe ahoana ny ametrahana rafitra hitantana sy amory andreo arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna ka nogejainy ny fitsarana ametraka an'io zany tsika eto a fa ny firenena sasasasany moa zany ao Afrika efa manana an'io a de misy tambazotra antsoina hoe ANRINSA hoe Asset Recovery Inter-Agency of South Africa zany hoe any a Afrika Atsimo zany misy ny foibeany ka raha miverina amin'ny fanontanianao a de miteraka resabe tokoa moa izy ty ary de ozy nareo mpanao gazetiny hoe ary aiza ihany ny samy finina to tena tsy hita mihitsy de zao ka mba tompoko no valy teny tiako hoentina manodidina an'io zahay zany voalohany indrindra de miainga amin'ilay fanambarana zavatra mampiayaya zay zahay vao mahazo mihetsika raha misy ny toe-javatra na ny tranga heverina fa fandakian-dalàna de eto zahay de manambara amitsika vahoaka fa tsy ny samy finina ihany ange no manam-pahefana hanao fanenjehana sy hanao fampiarana ny lalàna fa indrindrindrindra zahay tsy manana ny fahefana ma ara-pitsarana na ilay hoe officier de police judiciaire fa ny officier de police judiciaire dia ny fampanoavana sy ny police national police pirenena ary ny gendarmerie pirenena no manana n'izay fahefana zay zareo zany de mahazo miditra avy atrany tsy mila fitoriana na mila fanambarana raha mahita fa hoe io misy tranga zay manohitohina ny filaminam-bahoaka na hita sotro zao hoe fandikan-dalàna ka io moa zany misy karazan-dalàna fandikan-dalàna anakiroa misy zany reo karazan-dalàna fandikan-dalàna zay mila ny fitoriana avy am'ilay olona trapavoazana na lay antsoina amin'ny teny frantsay hoe victime fa misy ny fitoriana zay tsy ilana fitoriana fanenjehana zay tsy ilana fitoriana avy amin'izaniza kory ka raha mahitany reo manam-pahefana ara-pisarana de afaka avy atrany tonga de miditra zay le atao hoe saisine d'office mba fanamariana fotsiny zany zay fa za tsy hoe anome lesona nizaniza fa mba mampampianatra lalàna de mba manao fampatsiahivana fotsiny a fa izahay aty amin'ny samy finina tsy mahazo manao autosaisine fa miandry an'io fanambarana zavatra mampiayay io ka raha milazy tsika ny hoe nisy an'izao tery nisy an'izao tery ny asa ataonay ange ka any amin'ny fampanoavana ihany ny hafarany ka rehefa miditra ny polisy pirenena na ny gendarmerie pirenena ka manadiady ry zareo ny lafin'ny famitsim-bola de tsisy antony hidirana itsony ange satria ho any am'zareo ihany ny fiafarany ny asanay fa saingy raha mila ry zareo ny hoe misy zavatra tsy hitandry zareo fa ilana ny antsona hoe fahaiza manao avy ety aminay zany hoe lay expertise ny service de renseignement financier de mahazo mangataka anay ry zareo a
hoe mba hanao fanadiadiny dia fa ianareo no manana ny fahaizamanao mikasika anao fa indrindrindrindra raha everina fa hoe lasa ny voaka ny velany ilay zavatra maloto satria zahay zany miara-miasa ao anatin'ilay tambazotra antsony hoe groupe egmont io dia afaka mangataka amin'ireo namana any amin'ny firenekafa hoe mba moeo anay ny vaovao mahakasika nyity toedra raha tya aingakaingana kokoa zany ny fiara-miasa am'izay fotoana zay izay zany le fipetraka le izy ka ny mahakasika ny toejavatra mitranga teny teto amin'ny firenena am'izao fotoana zao zahay moa dia voafatotry ny tsy ambaratelo de tsy afaka ilaza aminao any hoe misy na tsy misy ao aminay fa ny zavatra fotsiny angamba mba hanaovako antsavo ho an'ny mpanao politika rehetrarehetra zay manam-pikasana hitondra ny firenena sy ireo zay efa mitondra ny firenena dia aza adino fa ny eloka momba ny fandikan-dalàna momba ny famotsim-bola dia eloka bevava ka raha eloka bevava izy a dia 10 taona zay vao maty ny fitaom-panenjehana zany hoe 10 ans de délai de prescription ka eo anatrehan'izay lafin-javatra zay re tompoko mba mila mitandrina ihany solombavambahoaka ohatra am'izao fotoana zao dia manana ny faefam-piarovana la iasotsika hoe immunité parlementaire de ny fitaom-pahareta-piasantsika de 5 taona fa ilay fito-pahafatesany fitaom-panenjena 10 taona de rehefa tsy eotsony ianao zany mety mifo am'izay lay atota-taratasy toy zany koa zay manam-pahefana hafa koatran'izay mila mitandrina satria mety milaza angamba tsika ny hoe amin'ny fotoana mbola maha eo amin'ny toerana dia afaka manao fijerenany mba tsy hoenjehana ao anatin'ilay raharaha satria eo ampelatanana ny fahefana fa rehefa tsy eo amin'ny fahefana tsony ianao raha mifo ary lay atota-taratasy hitatsika ny zava-mitranga any amin'ny firenena dehibe am'izao fotoana zao raha tsy teny fotsiny toy ny any France ka izay ny anaovako antsoavo ny hoe mila mitandrinatsika fa za mihevitra ho tsy maty manota manoloana ny zava fanajana ny lalàna eto Madagasikara satria raha ny famotsim-bola zany no resahako dia 10 taona ny faharetan'ny fitaom-pahafatesany fanenjehana na ny antsona hoe délai de prescription izay ngamba ny azoko avaly ianao marika fa dia ho hitatsika eo ihany moa ny fandehan'ny raha nisy ny atota-taratasy tao aminay tsy maintsy hoeninareo lay izy rehefa miakatra iny anivony fizarana eny ary andrimatotale général fanontaniako farany ty mialohan'ny anakatonatsika ny fandarana andrimato professeur Jean-Claude Razaranaina tafiditra ao anatin'ny hiditra ao an'le groupe egmont tsika iverina ao anatin'ny tambajotra io azo eritreretina ve zany hoe ho azosika verina am'izay ireo fond na afaka manenjika anareo amin'ireny firenena lehibe matetika moa hoe any volana bois de rose lasa any Chine de na any Singapour de ho any am'izay zany nareo zao afaka miara-miasa amin'ireo service de renseignement lehibe any ivelany reny ny fiaraha-miasa moa zany amin'ireo firenekafa de no isika miverina ao anatin'ny groupe egmont de misy iny fa ny tiako marina koa zany de tsika manana fifanaraha-piaraha-miasa manokana amin'ireo firenena zay tena nanana tota-taratasy maromaro de tsy pioko ao anatin'ireo zany ao aloha zany ny Tracfin na ny France ny CETIF ny satria be diabe moa ny mpandraraha fandray amin'ny firenena frantsay ny CETIF ny Belgique zay mazana moa be diabe ny manafatra fiarakodia tota avy any ny SICFIN ny Monaco io moa firenena anankiray malazalaza koa amin'ny fametrahana vola azy ny FAU ny de la République de Maurice aty Maurice zareo FAU ny Seychelles zay akaiky antsika eto ny AMLSCO any Émirats Arabes Unis zany hoe any amin'ny arabo mitambatra zany misy any Dubai zany satria any koa no anisan'ny mafampana io firenena io dia ry zareo AMLO any Antimony Laundering Office any Thaïlande io zany miara-miasa amitsika reo zany reo firenenareo miara-miasa amitsika daholo nisy fifanaraha-piara-miasa ny soniavana
antsoina hoe memorandum of understanding MOU. Zareo afrikanina ato zany a maromaro ny iara-miasa amintsika koa zay hosoniavina any Afrika Atsimo amin'ny volana aogositra io. Fa ry zareo any Chine zany de tsy mbola membre ao anatin'ny groupe Egmont satria misy moa ny olana ny zareo sy ny Taiwan io a de iny moa tsy hidirantsika io raharaha io fa naizanona tsy zany zany efa hatrany amin'ny taona 7 zay ny mitady ny fomba iaraha-miasa amin'ny Chine etim-bahoaka dia nisy moa zany fiaonana tamina tompon'andraikitra anankiray lehibe tany amin'ny fivoriny ONUDC tany Vienne de nifampiresaka mivantana de vita le raharaha de nasainy zareo tany Chine zany ny tenanay a nanao fanaovan-tsony fanaraha-piaraha-miasa amin'ny Chine. Tsika zany ny firenena afrikanina voalohany na vita fifanaraha na vita sony fifanaraha-piaraha-miasa amin'ny zareo Chine. Zareo reo moa haitsika ihany koa ny fomba fiasany raha resaka renseignement io no resahana de somary aintitraintitra zay ihany ka de vita io fiaraha-miasa io a hotrandrahana zany ny fiaraha-ny vokatry zay fiaraha-miasa zay a de ho hitatsika eo ny hoe isy vokany ve le izy sa ahoana. Zany efa misy dossier en cours zany efa misy moa zany ny iarahantsika mahafantatra ke iarahantsika mahafantatra ary zay efa nilazany zany apabe maso fa nanana toratasy be dehibe mahakasika ny andramenana ny bois de rose ary reny atotataratasy reny de efa natolotra ny fitsarana ny apahany be dehibe efa nisy ny fanaovana an'ilay blocage ny resahako teo efa nahatratra tany amin'ny 7 tany angamba raha tsy diso ny fitadiako ny 4 azafady ny compte eny amin'ny banky andreo olona mpikirakira raha andramena zay nigazanay ny akamaroan'izy ireo moa zany nahazo famelana avokoa na ny antsona hoe main levée dia zahay moa zany mbola manoa ny fanadiadina de izay zany no hotrandrahana zay fiaraha-miasatsika amin'ny zareo sinoa zay a mba ahitana ny hoe isy vokany ve le izy sa tsy isy vokany. Eny asy zay ihany koa no manakatina ny zay ny fanontaniako farany professeur Zaranaina raha Zaranaina ny anahako fa za de mba mamaritra tsara amintsika vahoaka fa sao de mifangaro ny anarana fa za zany a de raha Zaranaina Jean-Claude fa misy namana moa zay tsy misy rany azy a de samy manana ny talentany moa zay mirahalahy de aleo ngamba mba atao ihany ny fanavahana mba tsy hifangaro. Ya fa mialohan'ny tena nakatona antsika ny fandarana de omeko 2 minitra anao professeur iresanao amin'ny mpijeritsika amin'ity alina ity. Misaotra marika ary mbola mamerina ny fisaorana nareo tompon'andraikitra eto amin'ny fahitalavitra ma-TV zay tsy manadino anay manome sehatra anay foana mba ahafahana mitafa amin'ny vahoaka ahafahana mampahafantatra ny vahoaka ny mahakasika nyty ady atao amin'ny famotsim-bola ty marina moa fa atsika samy mitadiny hoe aiza ny vokatra zahay de afaka milaza ho misy ihany ny vokatra raha miainga avy ety aminay no resahana fa saingy ny hoe tsy zahay rery moa ny ao anatin'ny orafitra io a fa maromaro zany a reo mpandray anjara ka dia mbola voaingana moa izy ity no napetraka samy zava-baovao any tsirairay mpiantsehatra ao anatin'ny fomba fanatanterahana nylay fomba fiasa na ilay paikady zay napetraky ny lalàna kanefa de izay no iezahana anaovana fifampiofanana etseroa mba afehezany rehetrarehetra an'zany atao hoe paikady iadina amin'ny famotsim-bola zany ka ao anatin'izany de manateny zahay a fa io rafitra zay ananatsika io a de ho fitaovana hoentina mampitovy ny mpiarabelona rehetrarehetra eo amin'ny fanajana ny lalàna fa indrindraindrindra eo amin'ny fomba fiarikarena ka de manao antsoavy zany ny tenako ny hoe aoka re tompoka mba samy ezaka atsika mba ho anatiny ny ara-dalàna daholo a ny fanaovana filakarena satria efa mipetraka ity lalàna zay itsinjovana sy itiliny zay fandikan-dalàna anaovana filakarena ataon'ny sasan'zay ka dia manateny zahay a fa isy zay fiaraha-mirindra ataotsika mpiarabelona zay a ary zahay manatena koa ny hoe mba hianatra koa tsika mitoroka ny zavatra tsy mety hitatsika eny amin'ny fiarahamonina azandrasana fotsiny hoe aizany samy finina satria arak'ilay voalazako teo hoe miainga amin'ilay fanambarana zavatra mampiayaya no iasanay a ka de ambarao raha misy ny zavatra hitanareo hoe tsy mety na fandikan-dalàna tsikaritra reo any anivon'ny fiarahamonina atolory anay eo amin'ny samy finina
ny toeram-piasanay a dia eny amin'ny trano lehibe ny seima de SM 67 hectara ao am'rihana faharoa zay trano vaovao mitondra ny anarana hoe Goldens Building raha miala ty amin'ny lalam-bao avy aty Kazomanga zany tsika dia avy hatrany de mahita n'ilay trano fotsifotsy raha vao miditra ny 67 hectara ka dia aza misalasala tompoko fa vonona ny andray anareo zahay raha misy ny fiaraha-miasa tokony atao makasitraka tompokolahy makatelona tompoko vavy. Ya, iny ary dia misaotranao professeur Jean-Claude Razaranaina ianao moa no tale généralny Sabanara miady amin'ny famotsim-bola na ny service de renseignement financier malagasy ny samifinina izany dia misaotranao nanaiky ny vahininay tamin'ity alinay ity ary nitondra ireo fanazavana maromaro mahakasika an'izay service de renseignement financier izay. Ya, misaotra tompoko. Ya, dia izay ihany koa no manakatona hatreo ny fandarana l'actualité tamin'ity alinay ity dia manao velomanareo isa-tokantrano inareo eny amin'ny faritra izay manaraka ny matv amin'ny alalan'ny canal satellite zay ary no naovako veloma mandra-pioana ary manome fotoananao indray amin'ny herin'ny anio toy izao veloma ary tompoko.